fotoana efa nomezan'ireo mpifaninana ao ar-generationna rehefa alahady ny fionana amin'ny ray aman-dreny eny amin'ny lafiteny saika hita soritra teny amin'ny endrik'izy ireo ny hafaliana fa hoe eona amin'ny ray aman-dreny hitan'ireo ray aman-dreny ny fiovana tamin'ny zanany raha ny nambaran'izy ireo. Fahitako ny fivoarany Davila aloha ny tena niova be satria talohan'izy mbola tsy tatia efa hitako izy rehefa mihira fa tamin'ny fotoana rehefa nandeha le tary amin'ny stage 2 dia hitako be mihitsy kaiva ity zaza ity mavita zavatra ohatran'izao dia hitako zany le fivoarana tena aingana be mihitsy a. Dia ohatr'izay koa ny amin'ny resaka comportement izy lasa ouverte kokoa dia satria tia fo eo mihitsy zany resaka aminazy eny ankizy aty izy sociable be daholy mora resahana dia lasa misokatra amin'ny ankizy rehetra koa izy. Izay ny fahitako anazy. Mahakasika ny malala manokana moa zany dia izay mahita mihitsy hoe misy coaching zany aty dia mivoatra na ny fomba fihirany araka ny fahenonay anazy dia akoatr'izay koa moa ny comportement hitanao hoe manomboka kely mba efa manomboka mizaka tena kely zany satria andretrano izy mbola somary kenakena kely amin'ny faravavy sy vavy-tokana anazy moa zany dia aty izy tena hitanao zany efa mba mandray anjara amin'ny izay zavatra dia zay zany tonga dia fivana hitanay mivatana. Fivoarana hitanay tamin'ny Ismaël aloha dia le fifandraisany miaraka amin'ny ankizy satria izy zay tian'le mitokatokana zay dia sady tsy dia tia mitsikitsiky zay dia hitanao hoe ny zavatra niova mihitsy eny amin'ny endrika ny Ismaël taty tena nahitana fivoarana satria hitanao hoe nisy olona niankadre anazy na miresaka feo sy ny anona dia hitanao hoe na dia mpihira ao an-trano ary izy dia hitanao hoe nisy zavatra niova nisy lesona raisiny dia anamoany an'ireny zavatra nataony ireny nisy fivoarana. Amatorana efa hita hoe eo aminy izy teo efa hita hoe mba miasasa am'izao sehatra ny zavatra teny aminy zany dia mahafinaritra be foana loatra eto efa tsy le toko menamenatra tsony fa efa somary misy fivoana kely izy fa tsy pasitera be tsony. Ohatranazy zany dia faly hoe ohatran'ny hoe nisy fivoarana izy taty dia niovy izy ny matotra be izy. Tanatin'ny 2 semaines aloha tena hita hoe nivoatra be izy na resaka fitondran-tena na resaka feo rehetrarehetra dia hita hoe ny matotra kokoa izy dia sady tompona andraikitra kokoa izy amin'izao amin'le fiainany andavanandro zany. Izay ny hita tena niova teny aminazy. Any an-trano izy manko manao ihany izy fa tsy dia manao amin'ny fony fa zao izy zany tsy ohatrany hoe tsy baikona tsony fa ohatrany hoe efa mandeha ho azy le izy aminazy azon'le efa zatra le niaina taty izy. Amin'ny maharay aman-dreny mandeha ny afatra ho an'ny zanany. Afatra kely ho an'ny Jaya efa ao anatinao le izy dia stage final zany efa leny tambony be donc manantena somilay be avy aminao zany zay dia courage fa vita eo matoa tonga amin'izao. Afatra ho an'ny Davila voalohany indrindra aloha efa dingana lehibe le zavatra vitandry hatreto dia mila matoko tena dia mila esorina le tahotra fa rehefa miala ny tahotra matoko tena tsara dia indrindrandrindra koa tsika rehefa manao zavatra dia akinina amin'ny Jesosy foana zavatra rehetrarehetra dia mandeha ho azy. Dia izay ny afatra kely dia mirary soa be dia be any Davila ho lasa lavitra
dia izay koa faly be manana ny davila dia matoky anao zay. Mahakasika ny stage final zany a dia zavatra voalohany indrindra dia makalisona amin'ny sy tamin'ny farany teo a nisy mety hoe nisy zavatra nytenenin'ny jury dia makalisona tsara amin'iny satria ao anatin'ny fivoarana koa zany ny fandraisana ny erreur zany fisina erreur amin'izay zavatra atao a dia raha iny mikorrigena azy izay zany tena andrasana hoe korrigena le erreur zay mety nisy teo a dia ankoatr'izay moa manotrona foana zany fianakaviana izay teo manotrona foana eo a tondram-bavaka moa indrindrindrindra tsy adino zany dia mampahery zany amin'izay rehetrarehetra atao amin'ny stage final io. Ny afatra omena ianisa ma dia arao foana izay zavatra efa nitenaina andrina na ny ray aman-dreny na ny coach indrindraindrindra dia mampirisika andre foana izay hoe ny tena tsara no omeo a zay tena tsara ny amindreo omeo a dia ao afara andre foana izay manohana andre hatrany hatrany mandra-pavita ny fiafarany zavatra atao andre aty. Afatra kely ho an'ny toky a dia dada sy neny zandronao any hatrany manohana anao foana maka hery dia mero mivavaka tsara fa mahafinaritra ny fitezana sy ny kolotsaina izay hoentin'ny Real TV dia mahendry tsara. Alahady moa ny andro misy fotoana ialana voly noho izany ny ankizy rehefa tapakandro ariva. Ny aloha io nefa manaraka foana ny fanohanana ny ainy. С тобой твои друзья, смотри вокруг. Лови момент, пусть про нас узнает весь мир. Dia andao amin'izay ara io mane andeha isika. Когда звучат сердца, когда в один союз нашей голоса, музыка наш ориентир. Софиты и сердце твое новой мечте позовет. Навстречу солнцу создать движение, навстречу звездам лови мгновение. Mpanakanto moa izy dia mianadahy ireto tsy misy fotoana noho izany ka hoe tsy hiry zany. Ny mombanao mbola misy tava-dreny tanàdy misy raha manahirana mampandresy amizay atao telefony anao vaendrena continenty sanutliche planeta uslishy Tany amin'ny lalam-pirenena faharoa indray no nandeha ho an'ny androany any amin'ny 720 kilometatra miala ny renivohitra no misy ny toerana Jolay. Tsy aiza izy ity fa any amin'ny domaine 1924 eny Ambadikely Ambanitsena eny. Eo amin'ny 100 metatra miala ny tsenana Ambanitsena no misy azy ireo. 19 Parking fa tsy karting. Zany mba karting moto. Ety Ambadikely 100 metatra miala Ambanitsena no misy anay amin'izao fotoana izao ato amin'ny domaine 1924 indray no toerana hitondrana anareo ho amin'ity androany ity izay arahana amin'ireo mpifaninana miisa 5 ao anatin'ny Our Generation la sélection Madagascar. Ho amin'ity androany ity dia ny lalao karting no ny arahana tamin'ireo ankizy
Atao anaty izao fotoana fialatsasatra izao ety amin'ny domaine 1924 izay ahitana an'izay kartina izay manana circuit na hoe lalana mirefy 700 metatra izy ireo ao anatiny izay kartina izay tsara ihany koa ny manamarika fa misy hatrany ny fepetra fiarovana an'ireo ankizy milalao isan'ny fepetra voalohany tsy maintsy atao dia ny fanaovana ny aroloha na ny kasika tahaka ity anaovako ity eo ihany koa ny gant izay manampy amin'izay fiarovana izay ety ampiandohana dia manasanao sady ary izay hiaraka ankafy an'ity fivoahana tety amin'ny domaine 1924 Ambadikely ity ndao ary. Marobe ireo fialamboly azo atao ato amin'ny domaine 1924 ao anatin'izany ity toerana iray lehibe ahitana circuit kartina ity efa matianina ireo ekipa mandray ao anatin'izany. Isika dia tsy miaraka hitsahana ilay tadalina fa rehefa andeha anao dia accéléré rehefa hitanao mandeha mafilora na miditra virage hitsony firayanao ao miaraka miainga isika dia aoka anazy eran-dalana alesalafa nanana anjara samy mitondra kartina izy dia mianadahy teto. Смотри, мы держим рука стоит не отпускай, между нами прочная нить. Мы идем вперед, нам по пути мы здесь. Kananao ahoana izy tao? Ny fahitana an'ilay izy zany tamin'ny voalohany ohatrany hoe mafy be zany ilay izy fa rehefa noentina ilay izy dia mora ihany. Ilay mamily an'ity no tena mafy be. Ilay miodina kely iny ihany somary mandeha mora fa vao misy malalaka dia lasa. Ilay izy zany amin'iny somary mandeha mafy dia raha zoniko frein dia ohatrany hoe mikisaka zany ilay izy miodina eo. Nafinaritra be na dia somary nampatahotra kely ary surtout le miodina iny mampatahotra be. Isaky misy akaiko dia matahotra be hoe sao dia ho voatony. Tena milay aloha aminah amin'ilay izy sady mampanao pratika le autoroute koa. Le voalohany somary mafimafy fa zany hoe ezahana foana dia le midofotra saika fa tsy midofotra saika fa tsy midofotra. Yes, en sécurité tsara fa izy indraindray ohatry hoe amin'ilay fiolanana dia matahotra be izy fa atao izay tsy ampatahotra anazy. Mamplain zareo le izy misy an'ilay kartina afaka anaovana double dia afaka mandeha rehetra dia izay no mamplain anazy. Tena sarotra be. Natahotra sa tsy natahotra? Natahotra be azy efa mipiziny teo. Be mamily amin'ity volant ity. Tena mafy be. Ny masoandro mody no nampalahelo tsy maintsy mody ihany koa na mbola te hijanona zany ankizy. Tandroany leo nafinaritra fa tamin'le nitondra an'ilay izy teo zany dia natahotra be dia ohatrany somary tsy dia niteny izay dia rehefa tamin'ny faharoa amin'izay nandeha tsirodro dia izay vao afaka nitahotrako. Nafinaritra n'androany afaka niona tamin'ny ray aman-dreny moa sady mbola nandeha taty amin'ny kartine
Journée koa aloha tena tsara be. Le tena nampalailay zany mba afaka nanao kartina koa dia afaka fanerasera tamin'ny ray aman-dreny tany amin'ny loft. Tsara be le kartina satria ohatrery mampiloty reny ianao eo ambon'le izy. Journée akondro any aloha nafinaritra be, tena nafinaritra be satria vao tonga dia nahita vue hafa mihitsiny a, nivizite an'le toerana dia nafinaritra be a, dia nanao kartina avy eo a, dia tsara be le tamin'le kartina. Dia nisoroka avy aty koa dia mbola nafinaritra be koa le izy dia avy eo verina tamin'ny kartina dia vao may nafinaritra be a, satria izay ny assiste be hoe iverinanao dia izay. Tsara be aloha le nanao kartina dia zareo koa tsara be fandraisan zareo anay a, tsy mihafahafa mihitsy zareo. Ye le deuxième tour tena natsiro mihitsy. Za aloha nanao course tamin'ny Jaya. Então вперед нам по пути мы здесь. И правила у нас свои, ты просто знай. 老师要含羞впереди. Скрипну совете и сердце поет. Снова мечте поцелует. Навстречу солнцу создать движение. Навстречу звездам лови мгновение. Континенты станут ближе. Планета услышит наше поколение. Rehefa vita moa ny tontolo andro sy ny fialana volokely dia tonga somatsara atao amin'ny lofta ireo mpifaninana. Rehefa harivariva ny andro ny sakafo hariva iny moa dia ny famotoana ny rehetra nijery ny famerenana ny seho an-tsehatra nataon'izy ireo nandritra ny stage 2 nataony alarobia 12 Jolay lasa teo. Что нет границ, когда звучат сердца, когда в один союз наши голоса, музыка наш ориентир.